torak'izay ihany koa tsy mitsahatra manome fahafampony mpanjifany ny orinasa emisy ny tombon-dasantsy Jovena nikarakara lalao an'ireo izay nanjifa teny amin'ireo toerana ireo arak'izany ireto orinasa ireto ny tapatapaka ny volana desambra lasa teo ny farana ity lalao ity. Androany kosa no nisarihana ny anaran'ny tsara vita. Nanomboka ny 15 volana septambra lasa teo ka hatramin'ny 15 volana desambra no nisy ny lalao fisarihana goavana izay niarahana tamin'ny orinasa EMI mpanjanjara ireo vokatra samihafa amin'ny fikarakarana ny taovolo amam-bika sy ny tombon-dasantsy Jovena manerana ny nosy. Androany arak'izany no natao ny fisarihana hiasany tsara vita na mandimby fanitry antsoa tsirony aina izay nahazo ny loka goavana fialan-tsasatra ny nosy be. Fandraisana anjara mividy fotsiny zany le olona produit valeurna 5 000 ariary amin'reto marque reto izay marque anay zany dia mahazo ticket de participation izy ahafahany mandray anjara amin'ny fisarihana. Itenenao teo misy fiakambiazana eraky ny justement eraky ny station Jovena eraky Madagasikara le izy teo amin'ny 33 station teo zany no niara-niasa taminay tamin'ny tindra mitoraka. Mbola isy fisarihana manaraka? Mieritreritra izay aloha ny anoy mbola hitanay eo hoe Rovina miaraka amin'izy indray fa ho atao foana zany le izy mba ahafahan'ny olona mahita ny produit anay eraky ny station eto Madagasikara moa ahafantarany olona amin'ny marque dia le izy moa miaro fiara-miasa anazy amin'ny station koa dia mba ahafahan'ny olona hoe mba mivisiter an'le boutique misy. Mbola izahana ho tohizana hatrany lalao tahaka izany araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra entina hampahafantarana ireo vokatra samihafa fa mpanjinjara izay hita ihany koa manerana ireo tombon-dasantsy samihafa manerana ny Madagasikara.